déclaration d'engagement natao teo dia rehefa nijery azy tsika manakavy teo dia misy andininy anankifolo mitovy amin'le didy folo ihany io ifanarahana rehetrarehetra nanao soni ary tsy soni petraka soni fa tena engagement atao ka miarabo anareo ary makahery anareo réseau d'acteur ary fanaovana somian'iny dia mitera midika fahavononana tanteraka ka dia tena misodrano anareo aleo alasa farany avy amin'ity aminay zany efa izy nataona iny fa diana tanteraka niny malalaka tsara nareo amin'ny rehetra ataonareo dia mahazo manome toky faraka ny tenenina teo mba azo vokatra azo tsapaitana antsika amin'ny ady atao kolikoly amin'ireo arena voajanahary vokatra azo tsapaitana sy azo refesina izay isy fiantraikany amin'ny fiarahamonina no andrasana amin'ireo mpitondra fanjakana izany no antony fanaovan-tsoniny ny fandraisana an-tany ataon'ireo olom-panjakana eto an-toerana ny amin'ny ady amin'ny kolikoly ny amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amin'ny faritra vita omaly araiky izany ny fanaovan-tsony izay natao tao amin'ny birao maleo-tena misana ny ady amin'ny kolikoly teto androany dia ny fananganana ny antsoina hoe réseau d'acteur io réseau d'acteur io dia fikambanana tompona andraikitra maromaro eto boeny izay misehatra amin'ny tontolo iainana zany ka izy ireo zany dia mamondrona ny heriny ao anatin'izay réseau d'acteur zay ka ahafahana miady amin'ny izay ataontsika hoe kolikoly eo amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary zay dia tao anatin'izay ihany koa nanaovana sonia déclaration d'engagement zay nataon'ireo manam-pahefana ihany koa eto amin'ny faritra boeny izay nitarihin'ny préfet Mahajanga sy ny chef de région ny boeny ka io déclaration d'engagement io dia milaza fa ireo manam-pahefana ireo dia hiady amin'ny kolikoly sy hiady amin'ny kolikoly eo amin'izay sehatra fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary eto amin'ny faritra boeny zay fanambanana ampahibe maso no natao fa hiaro amin'ny kolikoly sy ny kolikoly eo amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna sambany no sin'izao fanaovan-tsony izao teto amin'ny faritra boeny tafapetraka ihany koa ny réseau d'acteur rafitra napetraka hiadiana amin'ny kolikoly